Maneho ny ravana ny fahasavan'ny tompo. Andro lehibe ho an'ny fiangonana ity an'io ity fiangonana 𝗥𝗡𝗍𝗡𝗟 dia Alahady ny sekoly Alahady manera nansahany 𝗥𝗡𝗍𝗡. Fa ho antsika eto akadikely lafikosa dia fisaorana an'Andriamanitra noho ny asan'ny mpanompon'ny ranjalahy Josepha mivady izay niasa teto amin'ny fiangonana sakristain tao anatin'ny 9 taona. Hame voninahitrin'Andriamanitra isika noho izany andro lehibe izany. Ny Luka 10, ny andininy fa 220 ka hatramin'ny 420 ry avana no aoka hivelatra alohantsika ao anatin'izany no akatsika ny hafatry ny tompo. Teny milaza ny fifalian'i Jesoa na ny firavoravoan'i Jesoa izay nateraky ny fanahy masina tao aminy. Ity voalaza ety, ravoravo Jesoa, faly Jesoa, raha nareny tatitry ny fahatanterahany iraka nampanaovana ny 7 izay ny rahany Jesoa andeha ho any tanàna, ny rahany tsororo ny tety vohatra sy tanàna hanomana azy, hitoro ny fanjakan'Andriamanitra, hanomana ny olona andray an'i Jesoa Kristy. Ary voalaza fa ny 170 dia niverina tamin'ny fifaliana ireo 7 ireo dia nanao tatitra teo amin'i Jesoa. Nahita ny fifaliana fahasambaran'ny mpianatra Jesoa eto. Rehefa niverina nahavita ny asa nandrana azy. Faly Jesoa eto. Ary faly koa Jesoa raha misy olona mahavita tsara ny asa izay nampanaovina azy. Jesoa mihitsy no makasitraka an'Andriamanitra. Jesoa mihitsy no misaotra an'Andriamanitra. Hoy ny 120. Ary tamin'izany oro izany dia ravoravo tao amin'ny fanahy masina Jesoa ka nanao hoe midera anao araiko, tompon'ny lanitra sy ny tany. Midera anao araiko, tompon'ny lanitra sy ny tany. Jesoa mihitsy eto no mankasitraka an'Andriamanitra, midera an'Andriamanitra. Raha misy asa vitatsika Andriamanitra mihitsy, Jesoa mihitsy no mankasitraka atsika. Tsy mila sitraka amin'ny olombelona fa sitraka amin'Andriamanitra. Tonga mifetra maha-olombelona moa ny hoe misotro ronono, fa ny asa fanompoana an'Andriamanitra tsy isy fisotron-dronono izany, fa raha mbola manam-pofinaina ianao dia manao hiatrany. Olom-boafidin'Andriamanitra tahaka ny mpianatra ihany koa isika rehetra. Olona no fidin'Andriamanitra ho amin'ity fanompona ity tao anatin'izay taona maro izay izy mivady ireo. Ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ny olom-boafidin'Andriamanitra mpianatra ny tompo dia tena anehoany zava-mahagaga amin'ny alalan'ny fanahy masina, anehoany zava-mahagaga ny olom-boafidin'Andriamanitra. Voalaza fa tena nahavita zava-mahagaga ny mpianatra eto. Hoy izy ny 9:20 hoe na dia nideminy aza dia nanaiky anay. Nahavita zava-mahagaga tsy haitoena ny mpianatra 7 rehefa nirahany Jesoa izy. No ny herin'Andriamanitra izay miasa tao anatiny. Voalaza eto fa Jesoa mihitsy miaiky ny fahendren'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Nitsehiny fanahy masina Jesoa eto ka nankalaza sy nankasitraka an'Andriamanitra no ny asa vitany reto 7 reto izay tanteraka atsakany sy andavany. Miaiky mihitsy eto, miaiky an'Andriamanitra mihitsy eto Jesoa Kristy. Hitany mantsy fa reo mpianatra, reo olona tsotra madinika, olona tsy dia manahoana loatra anketra ny 7 zany. Tsy olona mpanankarena zany, nefa koa moa tsy olona farahidiny zany, olo tsotra no ndrahan'Andriamanitra. Nanehoan'Andriamanitra ny fahefany sy ny heriny. Tsy mba olo-kendry, tsy mba olona avo fahalalana toy ny mpahilalana, fariseo sy ny sisa, fa olo tsotra neken'Andriamanitra anao ny asany. Midera anao aho izy, raiky
tompony lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Inona moa natao hoe zaza eto? Raha ny 𝗟𝗶ecie atao hoe zaza eto dia hoe ankizy tsy mbola miteny na ankizy tsy mahay miteny, zay ny heviny 𝗟𝗶ecie. Fa eto izy dia tsy 𝗟𝗶ecie akory hoe nasehonao tamin'ny zaza madinika, fa manondro olona manana toetra ara-panahy manokana, olona tsotra, olona manaiky, olona makatoa, olona tsy mirehareha amin'ny fahalalana, olona manaiky isokatra amin'Andriamanitra. Zay reto vahoaka madinika reto, reto mpianatra 70 reto, olona tsy mba nirehareha, mifanohitra amin'ny olon-kendry sy ny manan-tsaina zay ilazana an'ireo mpanory-dalàna sy fariseo zay nirehareha fatratra. Olo-tsotra nefa dia nanehoan'Andriamanitra ny fahendreny. Zany ny zava-mahagaga eto, na dia soa ary dia gaga. Zaza eto dia tsy midika akory hoe olona tsy ampy fahalalana na tsy ampy fahaizana na tsy maran-tsaina na maevan-tsaina, fa tena olona tsotra. Zany ireo mpianatra 70 reo, olo-tsotra, vahoaka madinika, ka fa vahoaka kosa mora mino, mora mandray, olona makatoa, olona tsy nirehareha, tsy nanome lanja ny fahaizany manokana, nanana toetra malemy fanahy. Ravana eto amin'ny tompo, rehefa mahay manehitry teny ianao dia ny fanahy masina miasa ao anatinao. Maneke ho toy ny zaza. Zany no herin'ny reto 70 reto. Nanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina, ny fanahy masina atao anatiny no nahavitany zava-mahagaga hatramin'ny deminy nanaiky azy. Mampiankiravana ny asan'ny fanahy masina, zany ny asa mahagaga eto, anehoan'Andriamanitra zava-mahagaga ny fiainantsika. Rehefa manaiky io tarihan'ny fanahy masina isika. Na Jesoa azy talanjony eto. Miasa amin'ny fomba tsy takatra ny saina ariavana, zany fanahy masina zany. Tsy mifanaraka amin'izay heverintsika akory ary, satria ny Andriamanitsika tsy Andriamanitra mizahatavan'olona. Navita ny asa ianareo mivady, ranjalahy Josefa, antsoina hoe, izy moa fiantsoana azy io? Zozo. Dia l'olona moa zay antsoina hoe lolo. Zozo na lolo. Saika moa zay tena hoe tokony zay ny anarany zany satria lolo zany zay l'olona. Vitanareo ny enina amin'ny 30 taona teto amin'ity fiangonana ity. Ianareo ny tompony lakile teto na mo varavara ny trano fiangonana na nidy zany. Niasa tao tany-tranon'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana lasa zany. Ary mino fa niaiky koa nareo hoe vitsy zany fotoana lavo zany. Fananampy ianareo ny tompo. Dia izy no mendrika ao miambonahitra. Dia midera ny tompoko io ianareo. Sotra tompo fa vitsy zay fotoana lavo zay. Tsy zay akory ny olona mendrika, tsy zay akory ny manan-tsaina, tsy zay akory manam-pahalalana, fa ny herin'Andriamanitra no niasa tao anatinay. Zany ny fijoroana izy vavolombelona. Misotra ny tompo fa vita ny asa. Tokony ataontsika riavana. Dia manaiky ho tarihany fanahy masina amin'izay asa ampanaovan'Andriamanitra antsika. Kaza misalasala amin'izay andraikitra apetraka ny tompo aminao, fa ny fanahy masina ao anatinao dia mahatonga anao anana fahasahiny, anana andraikitra na mahafitohinina azy, dia vitanao zany rehefa ao anatinao ny fanahy masina. Zareo tsara ne rehefa 70 reo hoe ny rany izy tsy navela hitondra kitapo-mbola, tsy navela hitondra kitapo-mbatsy, fa nasaina mandeha amin'ny finoana fatateraka soamantsara ny asa. Mino fa tsy tamin'ny lasa ihany na ny zava-mahagaga ny fiainareo mivady, fa amin'ny sisa ho avy, sisa rehetra dia ny fanahy masina mbola ampaherinareo. Ehetrenareo fanompona, ny asa mahasa kristianareo no mifanitsahatra, fa ny asa fanompona n'Andriamanitra kosa dia mitohy hatrany. Fa ny faharoa riavana, ny olomba vidin'Andriamanitra dia mahita fahasambarana, ary ny fahasambarana dia fahasambarana omen'Andriamanitra io. Zao no voalaza hoe rehefa avy nitory vaovao mahafaly reto mpianatra reto dia faly sy ravo, tsy voalaza atao mihitsy ny hoe nitondra lahelon'ody zareo. Adraky ny fifaliana hoe rehefa vita ny fanompona
dia fifaliany zany hoe vita. Ahoana moa nylazana fa sambatra ny mpianatra eto, tanteraka tsara araka ny tokony ho izy izay andraikitra zay napetraka Andriamanitra taminy, nandrano Jesoa azy, dia nody amin'ny fifaliana izy. Zany ny fifaliana ny hoe nasainana nefa andraikitra didy ianao a, dia vitanao tsara hatramin'ny farany zany, totosanao tsara zany, fifaliana zany. Fa fanampin'izany, nahita zavatra mbola tsy fahita, ilay devoly, ilay fahavalana tahorana, le tahaka ny liona amin'ny tady arapany dia resy zany, na demideminy aza ozy, dia nanaiky anay, tsy nampoizina le fandresena, ka dia niteraka fifaliana sy fahasambarana zany. Asa ny fanahy masina izany rehetra zany, ny fanahy masina io sika tao anatin'ny mpianatra, na ny miazy zany fahasambarana zany, fahasambarana tsara loatra ny fahasambarany mpianatra eto. Anisan'ny miteraka fifaliana ho antsika, fahavitatsika ho isika teny hoe ny asa manahira, ny asa sarotra, le asa nampitebiteby, fa vitsy zany. Fa raha tsy tanteraka atsaka ny sendavany andraikitra napetraka taminao, dia manaraka hatrany am-pandrina, tsy mahita tory, mivadibadika, rehefa misy asa napetraka ny tompo taminao nefa tsy tanteraka ao. Tokony feno fifaliana ihany koa ianareo mivady, fa nahavita nahatanteraka ny andraikitra nanendrena anareo sy ny asa zay nisafidianareo teto amin'ity fiangonana ity. Ny tena fahasambarana eto ry havana malala, dia ny aina ny mpianatra sahady ny fanjakan'Andriamanitra, ny fidianan'Andriamanitra azy ireo, satria nahalala ny zava-miafina momba ny Jesoa izy ireo. Tsy misy dikany tokoa ny fanampona raha tsy tafahoana amin'ny Jesosy Kristy, raha tsy efa nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainana. Jesosy mihitsy eto ny milaza, sambatra ny maso nahita zay hitanareo zay ny 2:20, raha zaika aminareo, sambatra ny maso nahita zay hitanareo, nahita ny Jesosy, ny aina tamin'ny Jesosy mivatana, ny mason'ny mpianatra no nahita ny herin'i Jesosy Kristy, ny herin'Andriamanitra, tsy mba nitantaran'olona fa ny aina mivantana izany fifaliana zany. Zany ny fahasambaran'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana, mahita zany herin'Andriamanitra miasa zany, mety tsy hitan'ny hafa zany, fa hitantsika mpanompon'Andriamanitra, ny Andriamanitra miasa ho anatsika amin'ny lalan'ny fanahany. Jesosy mihitsy eto no miteny fa sambatra ianareo. Tsisy fahasambarana toy izany hoe Jesosy mihitsy no miteny aminao, ny tompo no miteny anao hoe sambatra ianao. Ambaran'i Jesosy fa mpaminany ane, mpanjaka maro ane nanira hitany zany, nanira hitany mpianatra, mba naniry andre, fa tsy nare. Ireo mpanjaka nanana maizy azy fahizay, ny mpaminany, ny olomba fidy fahizay, ao amin'ny testamenta aloha nytiany ambara amin'izany. Nylazana fotsiny izy izany mesy izany any arinany, fa tsy natrehan'izany, tsy nahitany Jesosy izy, fa ny mpianatra dia tena nahita mivantana ny fiarahana tamin'i Jesosy Kristy. Ka fifaliana sy fahasambarana ho azy zany, nahitany Jesosy, nahitany ny heriny sy ny fahefany. Tena fahasambarana manokana no mena ny mpianatra zany, niteraka fifaliana lehibe teo amin'ny mpianatra, ny fahitany zany zavatra tsy fahita zany. Ary zay ny hoe fifaliana tena izy, fifaliana mitohy sy maharitra, tsy fifaliana etỳ an-tany ihany akory, fifaliana hatrany an-danitra. Fa hoy ny voalazany hoe mifaly fahavaosoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ny olona mahavita tsara amin'ny fanompoana, zany ny fahasambarany, misoratra ny an-danitra ny anarany. Ka ny olona fidin'Andriamanitra ry havana anao ny fanompoana dia ampahitany zany fifaliana sy fahasambarana zany ho lehibe ny valim-pitiny. Ny olona zay mikely aina amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, ho lehibe ny valim-pitiny, fa tsy foana tsy akory ny fikiresana ireo aina ao amin'ny tompo ho ny soratra masina. Fa rehefa vitanao ny fanompoana Andriamanitra, vonina hanome ny valosoa anao. Zany no hitatsika eto. Raha tsy manaiky andeha ireo ny rano, dia tsy niseho ireo zavatra maro samy hafa ireo,
sambatra isika afaka miasa patokina eo ambanin'ny fitarahan'ny fanahy masina. Sambatra ianareo na vita izany fanompona lava dia lava izany ka nandalo fisedrana na nandalo ady dia ny hoe nivoaka mpandresy misaotra ny tompo dia manan-tenao ny tompo mandrakariva ary avana malala fa mbola ampaherinareo mivady izy ampahery antsika rehetra ihany koa izy amin'ny fanompona amin'ny ho avy rehetra ny fanahy masina ao anatinareo ampaherinareo mandrakariva anananareo toko sy fanantenana fa ombanareo ny tompo tsy afoy na asaraka anareo izy anio ampitsary mandrakizay ho azo ny voninahitra aminareo ny fiadanany. Amen.